Ianao ritompoty no andrikodori arotsay amiko ny fanahinao ilaza fatsary anao maniry sy mangetsa aneo ny fitiavanao ampahitany lairananavotana sy ireo diakapoka tamin'ny vatanao aneo ny fitiavanao maniry sy mangetsa no
fampaherezana entin'ny pastora Rakotonandrasana Rado sy ny pastora Randrenary Vonerimanitra eto amin'ny radio Oasis ny 4 hatramin'ny 1 Jolay 2024 isakariva amin'ny eninora. Andeha ary sika handray fampaherezana avy amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny voarin'Andriamanitra. Azalani andro mifanenjika na mifandranitra fa samy zanak'Andriamanitra. Malahelo ni Jesu kami tumani raha mahitantsika ty mifankati. Orinamako mo tsy mahataitranao izany avelao miadiady andeha hiarady. Mifankatiavare fizany no afatrafatra mba ho hitany rehetra fa isika ne mpianatra. Azalany andro mififandranitra fa samy zanak'Andriamanitra. Mifahavalontsika dedevoly sy Satana reo tokony horesena sy arina fa tsy isika indray nandeha hifampitana aokare izay sao diso aoriana. Mba ho hitany rehetra fa isika de mpianatra. Azalany andro mifanenjika na mifandranitra fa samy zanak'Andriamanitra. Fa samy zanak'Andriamanitra.
Fifaliana ao anay sy pasteur indray a ny tafaraka amintsika amin'ity fotoana ity. Efa loha hevitra fahadimy sahady isika izay irosontsika manokana ao anatin'ny firesana ny fifandraisana amin'ny samy olombelona. Koa tsy hainy tsy arahaba ary irarosoantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao, na isika mpiaino ny radio zany a onjam-peo, na isika mpanaraka ny tambazotra-tserasera. Miaraba pasteur. Miarabanao ray aman-dreny pastor ary anterina ihany koa ny fiarabana ho an'ny mpanaraka izao fandarana izao. Alohan'ny rosotsika amin'izay loha hevitra fifandraisana amin'ny samy olombelona zay a dia andeha ivavaka aloha isika. Ivavaka asika tompoko. Ray malalo ankehitriny izay raha hanokatra ny teninao, raha eo mangataka aminao izay mba hanokafanao koa ny fonay, azahoanay mandray ny fitahiana ambaran'ny teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Araka nefa natsidiky pasteur tefy tamintsika teo moa zany dia manomboka androany isika dia jery lohahevitra ao anatin'ny fifandraisana ihany, fa kosa eo amin'ny fifandraisana ny olombelona, zany hoe ny olona samy olona izany. Koa eo am-panomboana toy ny mahazatra raha inandray pasteur ny zava-misy zay tokony ho zaraintsika amin'ny mpijery sy mpanaraka antsika ankehitriny. Ao anatin'ity zava-misy ity moa zany dia fanamafisana, famerimberenana. Satria hatrany am-boalohany ny Genesis toko voalohany ka ny andininy faraky amin'ny 30 dia manambara fa tsara indrindra, indro tsara indrindra zatra zay nataon'Andriamanitra, zany hoe ny firindrana zany a dia tanteraka. Fa fantatsika fa ankehitriny dia tratran'ilay fitotonganana isika fahasimbana noho ny fidiran'ny fahotana. Ty lay antsoina hoe renversement de valeur ity moa zany a de lay hoe indraindray ny zavatra efa everina fa ratsy zao aza de lasa everina ho tsara, ny tsara lasa everina fa ratsy. Marina fa tsy amin'ny zavatra rehetra zany no miseho, fa amin'ny akapobe ny zavatra zany zao a dia io renversement de valeur io no lasa iainan'ny taranak'olombelona ary misy fiantraikany amin'ny safidy le izy. Nyresaka an'izay safidy zay tsika teo aloha fa tena misy fiantraikany amin'ny safidy ataotsika sy ny vokatry ny safidy ataotsika marina mandrakariva moa, fa ny safidy a dia fahefatsika tanteraka, fa ny vokatry ny safiditsika dia tsy miankina amintsika zany. Ka tena ilaintsika ny mahalala ao anatin'ity zava-misy ity a ny amin'ny izay zavatra izay. Fantatsika koa nefa fa Andriamanitra tsy miova. Mety isy angamba ilaza amintsika hoe efa eninay foana zany teo hatramin'izay, ka izay misy no anamafisana azy. Satria tena ilaitsika ny mahataditra tsy miova Andriamanitra, na eo amin'ny zavatra ataony ho atsika, na eo amin'ny fitiavany atsika, na amin'ny fomba anapiny atsika, mba hahatonga atsika ho resy lahatra, ho tonga amin'ny fibebahana marina, satria tsy tombontsoa an'Andriamanitra l'izy a, fa tombontsoa atsika tsirairay avy. Ny antony ihany koa de zao, satria ny fahavalon'Andriamanitra koa mbola tsy maty, mbola eo izy. Raha ohatra mantsy efa foana Satana le fahavalon'Andriamanitra de mety ho hafa ny zavatra niseho, fa mbola ao ny fahavalon'Andriamanitra. Misy an'ilay fifanandrinana lehibe, ka ny safiditsika zany a de tokony hitondra atsika ho any amin'ny fiandaniana, tsy any amin'ny fahavalon'Andriamanitra fa ao amin'Andriamanitra ilay mpahary sy mpamorona atsika. Koa raha izay ara ny zava-misy pasteur, de ndeha iroso amin'ny firesahana makasika momba an'Andriamanitra indray. Ya, raha jerevantsika ny bokyny Genesis ny toko voalohany a, hitantsika fa Andriamanitra ny firindrana, Andriamanitra ny filaminana, le Andriamanitra ivavansika. Satria dia mipetrapetraka tsara avokoa ny azy a ny lalàna mifehy ny zavatra rehetra, ny fomba fametrahana ny zavatra rehetra. Ary io lalàn'ny natiora io dia tsy miova izy io, ray aman-dreny pastor. Ao amin'ny Genesis zao toko voalohany ka ny andininy faharoa, tapany faharoa de milaza ny fomba hoe aoka anjaka amin'ny biby rehetra. Andriamanitra zany mametraka mihitsy hoe misy rafitra ao, hoe ty zany manjaka reto kosa zany le zavatra ho anjakainy. Efa nalavantsika moa le teny hoe manjaka tsy hoe
manao zay tena atao fa ao anatin'le mikarakara sy mikolokolo mandrakariva. Ny Genesis toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo dia milaza fa aoka ny olona ozy hiasa sy hitandrina ny sa mipetraka mihitsy zany Andriamanitra ny rafitra sy ny filaminana. Ny Genesis toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo dia hoe ny azo rehetra ao amin'ny sa dia azo hinanana fa ny azo anankiray fahalalana ny tsara sy ny ratsy ihany ny tsy azo hinanana. Ary hoe mariny pasteur tefy no mahafinaritra amin'Andriamanitra. Tsy nataony manao hoe ty ray ty ihany ny azonareo hoanina fa reto aza hinanana. Raha zay dia ohatrany hoe Andriamanitra loza be le Andriamanitra tsy mba mitsinjo ny olombelona fa nataony avokoa ny zavatra maro hoe ty azonareo hinanana fa ty ray ty kosa dia tsy azonareo hinanana satria amin'ny fihinananareo an'izy ity dia ho faty tokoa ianareo. Maneho ny fitiavan'Andriamanitra io didy io. Maneho ihany koa indrindra ny toetran'Andriamanitra. Milaza fa nanamboarin'Andriamanitra aza ny olona dia manana safidy. Io le nambaran'ny pasteur teo le hoe manana safidy foana tsika na iandany amin'Andriamanitra na tsy miandany amin'Andriamanitra. Fa zao hevitra zao moa dia misarika antsika mandrakariva mba iandany amin'Andriamanitra. Amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo dia miteny izy manao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy ozy fa andeha hanaovantsika vady sahaza ho azy izy. Somary mivoaka kely anamitsika miresaka kely an'le hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Io zany tsy ilazana hoe lehilahy homme izy io ka hoe ny lehilahy ihany tsy tsara raha irery fa vehivavy tsy maninona. Fa ity zany dia ilazana mihitsy ny olombelona rehetra hoe tsy tsara ny olombelona rehetra raha irery. Zany hoe efa tany am-panombohana mihitsy zany ty Andriamanitra isika ty dia efa nametraka ny mazava-dehibe ny fifandraisana. Tsy natao olon'olona irery isika amin'ny zavaboary fa ny olona samy olona kosa dia tsy natao olon'olona irery ka olona ray ihany eo tambony tany fa nasiny zay. Ary mbola namety tsodrano ary izy moa manao hoe dia mameno ny tany mba hitara n'ilay fifandraisana ampivelatra n'lay fifandraisana. Ary ny Genesis toko fahatelo ka ny andininy fahavalo dia ozy manao hoe nandrea Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny sa izy ireo. Andriamanitra zany rehefa namorona dia tsy hoe efa ao arinareo efa meko anareo daholo ny zavatra rehetra ka zao ao ary zany anareo fa zaho any amin'ny toerako amin'izay. Fa isan'andro Andriamanitra dia mitsidika tao amin'io sa io manamafy mandrakarivo zany ilay fifandraisan'Andriamanitra na teo amin'ilay zavaboary indrindra fa ny olombelona. Mahafinaritra ilay toetran'Andriamanitra ray aman-dreny pasteur. Mbola ao anatin'ilay hoe Andriamanitra mametrapetraka tsara ny zavatra rehetra ihany tsika io zany zao. Rehefa tonga ny fahasimbana andena isika maky ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy faharaiky amby roapolo. Zao no fanambarana hoe ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana dia olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganana amin'ny maty. Fantatsika ny ambaran'io tenin'ny Paoly apôstôly io fa ilay fahotana zay tafiditra tamin'ny alalana voary iray ao amin'ny Genesis toko fahatelo dia efa nasehon'Andriamanitra ilay biby iray zay tamindindona maneho an'i Kristy ilay biby zay voary iray manavitra amin'izao tontolo zao. Zany hoe raha tamin'ny alalana voary iray zany no namotika n'ity tontolo ity dia amin'ny alalan'ilay voary iray zay mitaratra an'Andriamanitra amin'ny Kristy no amerenan'Andriamanitra amin'ny laonina izao rehetra izao. Zava-dehibe zany pasteur satria tsy misaraka amin'ny fomban'Andriamanitra mihitsy ny fampiasana ny voariny ary mipetrapetraka ny fandaminana izay ataony eo amin'ny sehatra fanatitra. Fantatsika fa na ny fanatitra zay nataony Abela aza ao amin'ny Genesis toko fahaefatra biby le izy fa izao efa natao hitaratra ny planin'Andriamanitra dia ny planin'ny famonjena. Ka izanjahatra zany dia fanehoana fa Andriamanitra zany dia mametraka ny lalàny ho amin'ny fahasoavana ho atsika, ho amin'ny tombotsoa atsika. Zava-dehibe zay pasteur. Ary akoatran'izay moa izy dia manao dingana voalohany amin'izay ataony. Manao dingana voalohany izy. Raha tarafina zany ny momba an'Andriamanitra eo amin'ny voary ny olombelona dia tia merina amin'ny laoniny ny Andriamanitra. Le zavatra rava zany
tenyandriamanitra very tsy amin'ny voary zava-manisy sisa ihany zany fa indrindrina koa amin'ny olombelona ohatra zany zao ataontsika hoe eo amin'ny lafiny fitenenana indray raha vao hoe ty fandraisana manko zany a de tafiditra anatin'izay le hoe fitenenana fifaneraserana ambava ao amin'ny Genesisy toko faraky ambin'ny folo andiny voalohany anefa dia milaza fa mitantara moa izy ity lay fanorenana an'ilay tilikambon'ny Babela dia eo zany nahitantsika taratra fa talohan'io dia iray ihany ny fomba fitenin'ny olombelona talohan'io fa rehefa tonga ny tilikambon'ny Babela dia zao nozarain'Andriamanitra ny fomba fitenenana dia zao mety tentsika manao hoe Andriamanitra mihitsy nke zany nanrava lay planiny tamin'ny voalohany le firaisany tsia sy hoe fitiavan'Andriamanitra anrava lay zavatra efa napetrana fa noho ny fahotana sy ny fanirinon-dratsy reto olo reto anangana ny tilikambon'ny Babela ity dia nampiasa ny fifandraisan'Andriamanitra mba hanafoana izany teti-dratsy izany kanefa na eo azy zay le fanangaron'Andriamanitra ny fomba fiteny zay ny tanjon'Andriamanitra dia hamonjy sy hanafaka ny olombelona amin'ny ratsy ary eo indrindra ray aman-dreny pastora no hitarafa ny toetran'Andriamanitra n'le hoe unité dans la diversité le hoe firaisana na dia ao anatin'ny fahasamihafana azy zany hoe Andriamanitra koa zany raha tsorona ny resaka raha somary hitarina kely dia zao vokatra zay le fisiana karazany teny isan-karazana zay dia misy koa karazana kolotsaina isan-karazana fomba mampanao isan-karazana fomba fihevitra isan-karazana fa Andriamanitra kosa dia iray izy na dia eo azy zay lay hoe fahasamihafana na eo amin'ny fomba fiteny na eo amin'ny fomba fanao izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fito ambin'ny folo ka ny andininy fa enina amby roapolo dia miteny mihitsy fa Andriamanitra dia fototry ny kolotsaina rehetra ka tsy hoe ny kolotsaiko mahamalagasy anay ihany no marina na ny kolotsaina vahiny ihany no marina fa ny kolotsaina rehetra dia azon'Andriamanitra ampiasaina avokoa hitarika ao amin'ny famonjena